Sehatra iray ivondronan'ny mpiantsehatra momba ny seha-piariana ronono ny MDB na ny Malagasy Dairy Board izay mikendry ny fampiroboroboana izany sehatra izany. Nosantarina androany ary ny fahafolo taona ny sin'izany rafitra izany natao teny nanisana. Ny ampivoatra trano ny seha-piariana ronono ny tanjon'ny MDB na ny Malagasy Dairy Board izay nifohana tamin'ny taona 2004. Ny santarina androany teny amin'ny fobetoerany Nanisana ny fanamariana ny fahafolo taonan'ity rafitra ity ary notsehivina tamin'ny ity fotoan'ity ihany koa ny antom-pisian'ny MDB. Ka ny MDB koa dia torak'izay satria sehatra anankiray izy zany ivononan'ireo mpiantsehatra momba ny ronono. Iny moa ny mpiantsehatra momba ny ronono, akteur momba ny ronono zany dia mizara 5 izay mpiantsehatra momba ny ronono zay. Eo zany ny mpamokatra producteur, eo ny mpanangona sy ny mpanodina correcteur sy transformateur, eo ny prestataire de service, eo ihany koa ny mpihina ao anatiny izay hoe mpiantsehatra momba ny ronono zay. Zany hoe ny rehetrarehetra zany amin'ny filière zany dia mamokatra, manodina, mivarotra, mihinana, zay rehetrarehetra zay zany ao anatin'ilay ataontsika hoe mpiantsehatra ao anatin'ny ronono. Dia ny antom-pisian'ny MDB zany, anisan'ny antom-pisian'ny MDB dia ny hoe ny MDB zany atsoatsy araky ny ezaka efa natao sy natomboka rehefa mandeha amin'izany koa ankehitriny ary avy moa anisan'ilay fifanarahanam-piaramiasa iarahana amin'ny élevage, ministère ny élevage rehefa avy eo izay sorana sady amin'ity am-piandohana dia efa anisany atongavana amin'izay resaka izay satria ny hoe ametraka mihitsy zany le MDB hoe le n'autorité ny MDB zany ametraka mihitsy ny hoe rehefa misy resaka momba ny fiarina momba ny ronono dia tsy azo ialana ny fampiresahana amin'ny Malagasy Dairy Board. Raha ny atotanisa eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana, ronono 100 tapitrisa litatra isan-taona ny filan'ny eto Madagasikara raha ny fantatra. Ny 4,5 isan-jaton'ireo vokatra ireo no makan'ireo indostria mpanodina vokatra. Maro ihany koa raha ny voalaza ireo mpanodina madinika sy salatsalany manao ezaka amin'ny fanodinana ny vokatra izay mila fahaiza-manao sy fitaovana avolenta izay tsy voahaja matetika. Nanamarika ny fotoanandroany izay notron'ny ministry fiompiana Yantarandriamandranto ny fifanaovana siny teo amin'ny ministeran'ny fiompiana sy ny MDB ary ihany koa ny fanolorana fitaovana toy ny fiara tsy mataho-dalana avy amin'ny Lindoleka ho an'ny MDB. Mbola maro moa ireo hetsika karakaraina entina hanamariana ny fahafolo taonan'ny MDB raha tsy lasa fa tsy ny tsenaben'ny ronono izay ho tanterahana amin'ny taona 2012. Ny ronono raha tsy ahivina dia sakafo feno otrikaina ary mampatsilo saina.